tokony hatsahatra ny fanenjehana sy ny fanaovana atsonyray ireo pomba sy mpiara-dia tamin'ny fitondrana teo aloha sy ireo mpanohana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Raha tena iroso amin'izay fanavozana izany isika, ny faneho-kevitra nentin'ny filoha lefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena no sady lehibe ny mpanohatra eo anivon'ity andrim-panjakana ity ny solombavam-bahoaka Milavonjy Philobert androany. Ekena ho in'ny solombavam-bahoaka Milavonjy Philobert fa misy ny tsy fetezany tamin'ny fitondrana teo aloha izay efa nanaovany filoha Andry Rajoelina fifonana pahiby maso. Ary efa saika nanao izany ihany koa ireo mpitondra teo aloha rehetra, kanefa raha tena ametraka fanovana ito amin'ny firenena dia tsy tokony hisy intsony ny valifaty politika raha ny fanazavana. Ny zavatra hitako sy tsapako dia misy ireo zavatra maro izay efa resahanay avy aty amin'ny fanoherana, ny fisavana tsy manara-dalàna izay miendrika karazana fandravana sy fandobana, dia reny angamba no tokony hajanona raha ohatra ka tena iroso amin'izany fandovana sy fanavaozana izany tsika. Zahay manaiky fa nisy tsy fetezana ny fitondrana misy anay. Manaiky an'izany zahay matoa ny filoha Andry Rajoelina mifona tamin'ny vahoaka malagasy. Matoa mifona dia mahatsapa hoe misy fahadisoana. Fa zahay koa mahita hoe reo tonga eo reo ve dia anjely avokoa nanam-pahadisoana tamin'izay nataony teo aloha ho an'izay efa nitantana. Nanana ny fahadisoana ny rehetra. Tokony apetraka ary tokony hitantaratra ny tena fanaovana ho hatrany nambarany Milavonjy Philobert mba ahafahan'ny fitondrana teo aloha mahafantatra fa tena tsy neta ny fomba fitantanany. Manao antsoava amin'ny fitondrana, manao antsoava amin'ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao moa ity filoha lefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena ity mba hampitsahatra tanteraka amin'ny fanenjehana sy ny fisavana izay miendrika fandrombana ka mba irisona amin'ny fifampiresahana hikarohana vahaolana isian'ny filaminana eto amin'ny firenena. Ka raha ohatra ka zay zany no atao eto amin'ny firenena zay tonga dia tsy izay fanavaozana fanovana amin'ny lafiny hatsaratsara kokoa ny fitantanana sy ny fitondrana ve no atao fa lasa karazana hoe vazansy politika foana no miainana eto amin'ny firenena, dia za mahita hoe tsy tsara zany. Satria androany mety anao no eo ampitso mety ho anao fa tsisy mahalala kory ane ny fitondran'Andriamanitra ny tsirairay sy ny fahefana ny afaka ampitso koa tsy fantatsika. Teo ane mieritreritra zahay iromara hoe mandritra ny 5 taona zahay no mitondra efa iny zava-misy ka inona ndray zany no ananatsika antoka fa tsy maintsy ho mandrakizay koa zay mitondra orinanay. Dia raha ohatra ka zay fifandibiasana zay no misy dia ifanao an'iny foana ny samy malagasy dia heveriko hoe tsisy tombony ary tsy zany no tokony atao fa fanavaozana sy fanovana zay takiny ny tolona zay natao amin'zareo no tokony ho hita. Dia amin'izay zay mahatsapa tokoa hoe tena tsy mety tokoa nataonay fa izao no tokony ho izy. Manao antsoavy ihany koa ho an'ny FFKM ity solombavam-bahoaka ity mba tsy hitanila manoloana ireo endrika herisetra atao amin'ireo pomba ny filoha teo aloha amin'ny alalan'ny fanenjehana sy fisavana arahana fisamborana samihafa tahaka ny fandraisana andraikitra izay efa nataon'izy ireo mba ampiatona ny fanaovana herisetra nandritra ny tolona. Manao antsoavy koa zahay ho an'ireo ray aman-dreny ao amin'ny FFKM satria manana anjara andraikitra lehibe izy eto amin'ny firenena amin'ny hitarihany sy hanomezana azy fahefana hitarika ny concertation nationale. Ny zavatra tsapanay avy aty amin'ny fanoherana raha nandeha reny tolona reny dia matetika manao fanambarana ny FFKM hoe atsaharo ny herisetra avelao ny olona haneho ny hevitra ankalalahana. Dia izahay koa mba manaitra nareo ray aman-dreny ampanahy nareo no ray aman-dreny rehetra eto amin'ny firenena dia mba jereonareo koa zao zava-misy ankehitriny zao misy ny fisavana tsy araka ny tokony ho izy dia misy reny fahavaozana, misy reny fisamborana sy fanamborana. Dia izahay koa mba miangavy hoe mba tokony hiteninareo ray aman-dreny hoe tokony hajanona aloha mba hirosonareo amin'izay karazana hoe concertation nationale izay tanterahina eto hijerena ny maromaro tsiraisana hirosona amin'ny fifidianana. Satria na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy hiara fara amin'ny fifidianana zao ny fitondrana na ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao. Manjaka ny alatra tany eo amin'ny distrikina Ambatondrazaka araka nambarany ireo mponina any an-toerana tany manodidina ny 10 hektara no lasivatra tamin'izany
andian'olona no manao izay fimpitona tany izay ary misy olona manam-pahefana ambony miaraka amin'izy ireo. Tsy niaratra tany ihany fa misy ihany koa ny herisetra ataon'ireo andian'olona ireo ho nambaran'ireo mponina any an-toerana. Misy ireo mangalatra vokatra sy fitaovana, fikasihan-tanana ary tonga hatramin'ny famonoana olona mihitsy aza. Tamin'ny fitondrana teo aloha no tena nirongatra izay alatra tany izay ho nambaran'ireo vondron'ny tompon-tany ara-dalàna Antsianaka. Anisan'ny nampirongatra ny alatra tany ny politika ny fitondrana teo aloha dia ny fizarana tany ho an'ny vahoaka ary amin'izany no anararaotan'ireo tambazotra mpangalatra tany raha ny fanazavana. Ireo tany titré-borné ara-dalàna ireo dia efa tamin'ny 1932 efa titré. Zany hoe efa hatramin'izany zany izahay ny ray aman-dreninay nefa nanajary ny tany ary tao niasa tao namelitena tao nandritra n'izany mandra-pahatonga ny 2020 ireo olona ireo andian'olona izy ireo izay avy eo Amero Manjaka Maridaza Aparindra-ba Ambody Rotra hatramin'ny ety Ambalavato tanàna satria misy miraitsy kombakomba mamatsy volon'izy ireo amin'izany asaratsy ataony izany. Rehefa nandeha niasa izahay tompon-tany araka ilay fiteny teo hoe izahay niasa nanajary nanomboka tamin'izany hatramin'ny ray aman-dreninay ka hatramin'izahay amin'izao taona iainantsika izao. Niasa soamatsara izay amin'ny taninay amin'ny famelomantena tonga ireo andian'olona ireo nandroaka, namono, nandroba, nanimba fitaovam-piasana ary tena izay tsy lasa izay zany eny an-toerana zareo tonga dia maka ny fitaovana. Mitaza-potsiny ireo manam-pahefana any an-toerana ho nambara ny vondro ny tompon-tany ara-dalàna Antsianaka. Manoloana ireo tambazotra mpangalatra tany. Eny fa na dia misy azy ireo namony ainy vokatra izay ady tany izay. Fambana fambolena, famonoana rehefa miatsy izay misy atorabato misy ny any ary misy ny ata manaina mihitsy ny any nafatony rahalahy no tamin'ny atokoa. Safato. Dia tamin'izany zavatra rehetrarehetra izay nanao ny fitaraina na ara-pitsarana ndeha tamin'ny ambaratonga pitsarana rehetrarehetra nele tany ambato tonga tany amin'ny Cour suprême nahazo rarony foana zahay ny ara-pitsarana rehetrarehetra nitaraina tamin'ny mpanjakana rehetrarehetra izay izay natonona nanome tompo daholo anareo ny tany anareo nyzao ho anareo nefa tamin'izao tompo tsy nahazo izay navary raiko hoera. Tamin'ny tontona 2025 dia nomena tontan-taratasy avy amin'ny tribonaly izay fa izay no naka ny vokatra. Tamin'izany fotoana izany no niaraka tamin'ny OIC sy ny liby tamin'ny filaminana avy amin'ny toerana ny raiko ampafantatra ireo tompon'andraikitra avy amin'ny tany filaminana ny arovana ireo vokatra anareo satria tia amin'ireo olona ireo foana nefa mbola tsy menakory ny vary. Tamin'izany fotoana izany nefa no niaran'ny andro indray teny an-tanimbary ny raiko izay nyvonona tamin'ny fomam-bibiana nefa dia tamin'ny filaminana mitondra anazy tany no entiny tamin'ny filaminana ny vonona ny raiko. Maty izy tamin'izany na ny fatiny aza tsy fantarareta izy ny mpitamin'ny filaminana ny lefa fa nanolotra anazy fotsiny ary vonona tsy nisy intervention izay natao fa vonona tamin'ny fomam-bibiana iray. Araka ny fanazavana amboho dia misy an'ireo mpitandro filaminana sasany izay manao ny asa no tratra ny fandrahonana eo ihany koa ireo mpitsara. Ny fitsarana ao Ambatondrazaka sy amin'ny ankapobeny dia tena manao ny andraiky ny ara-pahamarinana. Fahatelo, ny mpitandro filaminana dia tena vonona mihitsy anatanteraka ny andraikiny nefa sakana. Dia azo tsigatsaina amin'izany ny antsoina hoe frustration mahazo ny mpitondra fomba filaminana ary dia ambarany mazava mihitsy moa zay frustration zay. Arak'izany dia miantso ny fanjakana foibe ny vondrona mba handraindraikitra manoloana izay alatra tany any amin'ny distrikty Ambatondrazaka izay. Famerenana ny filaminam-bahoaka eo koa ny fanadiovana sy fanasasiana ireo manam-pahefana sy tambazotra piraitsi-kombakomba amin'ny alatra tany ary ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Nisy androany varandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'ireo vondron'ny tompon-tany ara-dalàna
Andrianaka. Misy tetiandro tsy maintsy arahana araka ny voafaritry ny lalàna ny fanatetarahan'ny solombavambahoaka ny fandiniana sy ny fanantsina ary ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifeny ny teti-bolam-panjakana. Mialohany irisoana amin'ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana nefa dia tsy maintsy tafapetraka ny politika ankapobeny fanjakana na ny PSE izay atolotry ny lehibe ny gouvernemanta eo anivony antemimera-pirenena. Izay hamaritra ny laharam-pameana rehetra amin'ny asa tokony ataony fitondram-panjakana izay andrasan'ireo solombavambahoaka. Raha araka ny faneho-kevitra nentin'ny filoha-hevitry ny faritany ny Fianarantsoa, solombavambahoaka voafehy tao Manandriana. Tokony hifanaraka amin'ny politika ankapobeny fanjakana mantsy ny fandrafetana ny fandaniana amin'ny teti-bolam-panjakana, indrindra manoloana ny fanovana izay apetraka eto amin'ny firenena raha ny fanazavany. Zoantoko azany hatreto fa tsy maintsy hisy ny fantsiana ny teti-bolam-panjakana io no reny fitakiana maro samihafa reny. Ary izay no anjara biriky entiny ny antenimieram-pirenena. Tsy ny antenimieram-pirenena tompoko no manao any teti-bolam-panjakana fa araky ny voalaza lalam-panorenana dia mandalo fankatoavana ny antenimieram-pirenena ny teti-bolam-panjakana izay nolaniana teo anivon'ny filakevitry ny minisitra izay vao miverina ho ampiasaina eo anivon'ny gouvernemanta sy ny fanapanatanteraka. Dia miandry izay zany tsika hatreto fa hiditra amin'ny fandiniana zay. Efa misy tonga ao, efa afaka manomboko izay amin'ny famakiana izany isaky ny député zany dia efa mijery hoe inona sy inona voasoratra ao mba hahafahana ihany koa manomana n'ilay fantsiana izay tiana hoentina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Azo antoka kosa fa tsy maintsy hisy ny fantsiana atao amin'ny teti-bolam-panjakana mba hifanaraka amin'ny fitakiana nataony vahoaka ho hiatrany ny fanazavana nentin'ny ity filoha-hevitry ny antemimera-pirenena avy amin'ny faritany ny Fianarantsoa ity. Ao anatin'ny fanovana sika ary nametraka ny filoha-mpanjakana amin'izao fotoana izao dia hoe politika ny fitsitsiana. Mazava ho azy zany fa raha ohatra ka misy fandaniana mety mihoapapana izay tsy tokony ho laharam-pameana dia tsy mety ho ahena izany ary ho afindra any amin'izay tokony ho laharam-pameana zany teti-bola zany. Izay moa zany no mety tsy maintsy ho jerevana ao anazy.